Zay ny makasiky ny vaovao ny finoana iny fa miroborobo fatratra tokoa ankehitriny ny fikarakarana bigastare ary ny taovolo. Isan'ny manana ny maizy azy amin'izany ny sehatra izany ny botika Annick Beauté izay mitazona trano eva ihany koa etsy amin'ny lapan'ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena mandritra ny hetsika la Grande Braderie de Madagascar. Andao jerentsika avy hatrany ary ny fanadihadiana. Miroborobo ny sehatra ny fikarakarana bigastare ary ny taovolo. Isan'ny manana ny maizy azy amin'izany sehatra izany ny botika Annick Beauté izay mitazona trano eva etsy Mahamasina ao anatin'ilay hetsika la Grande Braderie de Madagascar. Maro tokoa ireo mpanjifa voasarika ao amin'ny Annick Beauté izay manana mampiavaka azy noho ireo tolotra sy akora maro samihafa tolona ty hetsika isa 3 volana ity. Eo ny Annick Beauté moa zany tamin'ity dia somary miavaka kely satria misy fiara-miasa maharitra miaraka amin'ny Babyliss zany hoe azo lazaina hoe ambassadrice ny Babyliss Paris zany izahay amin'ity taona ity dia izay angamba no ahitanareo hoe misy Babyliss ny zavatra ataonay ato zany dia miasa ohatran'ny coiffure rehetra ihany misy fanaovam-bolo midimbrato koa dia misy koa fanaovana tarehy dia eo ihany koa zany ny fivarotana produit isan-karazany ahitanareo produit izay hikarakarana ny volo sy entina hanampianan'ireo mpanjifa mihitsy zany amin'ny fanazavana isan-karazana na ny fanazavana momba ny appareil Babyliss zany satria tena moa zany efa ao anatin'ilay sehatra dia manana ny fahaizana manokana anazava hoe inona moa ny atao hoe marika Babyliss mampiavaka azy amin'ny appareil rehetrarehetra izay misy eto an-toerana. Isan'ireo trano eva misongadina ny Annick Beauté eo amin'ny espace femme toerana natokana ho an'ireo vehivavy tonga amin'ny sity la Grande Braderie de Madagascar. Mandritra ty hetsika ty tokoa dia manome fihenam-bidy ny Annick Beauté ho an'ireo izay kirakira tare, volomaso ary volo.